Zay ny amin'iny fahatsiarovana ny andro ny 30 may iny fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika dia makasika indrindra ny fampilezakevitra amin'ny fividianana solombavam-bahoaka amin'ny fividianana solombavam-bahoaka amin'ny fa7 ny volana meoavy izao dia manohana tsy misy fepetra ny candidat Lanto Rakotomanga izay mitondra ny larana voalohany ao amin'ny bileta tokana enmin'ny boriboritany faharoa ireo mpanao sarimihetsika malagasy ity reny piay ny sarimihetsika malagasy ity ihany no any afaka hitondra ny tenin'izy ireo iny nivony antenimieram-pirenena velo Gislain sy Tsirakotoarson mitatitra ny vaovao. Tsy misy afa tokony avita ny anoana isiana tsara ny sehatra ny sarimihetsika eto Madagasikara raha tsy Lanto Rakotomanga ireo solotena ny mpanao sarimihetsika malagasy androany. Maneho ny fanohanany tsy misy fepetra ity candidat solombavam-bahoaka ity izy ireo amin'izany miantso ireo mponina mifidy any amin'ny boriboritany faharoa eny ihany koa izy ireo mba hifidy ny larana voalohany amin'ny bileta tokana izay misy ny lisitra IRD tarihan'ny Lanto Rakotomanga. Zahay mpanao sarimihetsika malagasy solotena ny faritra eto amin'ny lavalolosy dia resy lahatra hatramin'ny eto amin'ny vilanasa nentin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay hoentiny hampandrosoana ny firenena. Resy lahatra tanteraka izay fa ny tetikasa sy velorano nataony no tena vahaolana hampandrosoana ny sarimihetsika malagasy ihany koa. Avondronay raha ny herinay ka efa metanana amin'ny fanatanterahana izany veloranon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izany izay ary nanapa-kevitra fa manohana tsy misy fepetra andramatoa Lanto Rakotomanga izay renim-pia ny sarimihetsika malagasy manerana ny nosy satria izy dia candidat ho solombavam-bahoaka ao am-boriboritany faharoa rehefa nolan'iny mpikambana rehetra teo amin'ny vondrona isika miaraka amin'ny Andry Nirina Rajoelina ary nahazodrano tamin'ny filoham-pirenena izy tamin'izany hiritsahano candidat izany. Noho izany manainga ny mpifidy rehetra ao boriboritany faharoa izahay mba ho tonga nefa ny adidy mba ho pirenena malagasy amin'ny fifidianana amin'ny 17 Meo ho avy izao ka hanrotsaka ny vato larana voalohany izay misy azy izany hoe ny candidat Lanto Rakotomanga zany ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany faharoa io. Koa tsy maintsy tanteraka ny veloranon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina rehefa lany soamantsara izy amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy dia miraroso azy izay olany ary misaotra avy hatrany ny mpifidy satria fantatrao tsy maintsy hifidy azy ny ao amin'ny boriboritany faharoa. I Lanto Rakotomanga tsy akilany sy dia efa ela no nanolo-tena ho reni-pia ny sarimihetsika malagasy na dia teo aza ny fanafoanany ilay lalàna mifehy Omasy na ilay rafitra ivondronana sy mitantana ireo mpanao sarimihetsika eto Madagasikara dia vonina hatrany ny tenany anohana ny sarimihetsika malagasy ary hitondra tolo-dalàna mba hanatsarana izany eo anivon'ny antemera-pirenena. Efa nanaiky am-pitiavana moa ny tenako andeha ho reni-pia ny sarimihetsika malagasy ary tena voninahitra ho an'ny teny zay ka mahareni-pia izay dia miaro ny tombotsoa amin'ny rariny sy ny hintsiny ho an'ny mpisehatra eo anivon'ny sarimihetsika malagasy ny tenako ary mazava ho azy moa zany rehefa lany solombavam-bahoaka ny tena dia hitondra miaraka amin'ny mpisehatra ny sarimihetsika rehetrarehetra miaraka amin'ny ministera sy ireo olona izay voakasika izany sarimihetsika zany hitondra tolo-dalàna izay iraisana sy ekeny rehetra eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny tenako. Mitohy hatrany ny hetsika ataon'ity candidat larana voalohany ao anatin'ny bileta tokana etsy amin'ny boriboritany faharoa ity. Vonina nitondra ny tenin'ny mponina ao amin'ny boriboritany ny tenany ary vonina ihany koa ny ary asakaiky amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka ho an'ny boriboritany faharoa dia tsotra ny afatra omeny Lanto Rakotomanga ny lisitra mitondra ny larana voalohany ao amin'ny bileta tokana ihany no any vahaolana.